akory aby sika finaritra aby raha andria tafahoana soandray rehefa tsy miaona teto fotoana azo lazaina hoe lavalava ihany zay ngamba ny misisy kely tsika tsy misy fandaharana zoma tolakandro indraindray moa misy toe-javatra zay tsy afahana manao fandaharana dia misadapte arak'izay tsika tonga soetontsika amin'ity androany ity ary tonga dia loha hevitra mavesavesatra mihitsy no azo lazaina hoe voandalana hitsenanantsika zay elaela tsy mifankahitana teto zay dia tsy inona zany fa ny hoe lohateny izay nomena an'izao fandarana katechisme d'adulte androany zao dia ny hoe ny Andriamanitry Mosesy mitaha amin'ny Andriamanitry Spinoza. Ny Spinoza moa dia tsara marina fa filozofa izay mbola ho resantsika eo ny momba azy. Zay zany ny fandarantsika androany. Ny zavatra anankiray izay tsara marina amintsika dia izao hoe ny fandarantsika zany manomboko zao, tsy hoe manomboko zao moa zany fa hoe mikendry amin'izay ny afahana manome amin'ny olona karazana tondrozotra ny amin'ny zavatra ilaina ny fiarahamonina sy amin'ny finoany ny olona ka dia amin'ny heriny dia efa mampilaza antsika to sahady fa hisy vahiny hiaraka ifampitafa amin'ny tenako zay mbola ho hitanareo eto ihany ny lohahevitra zay hodininy eto fa miova endrika ny fomba fanehoantsika hevitra amina karazana duo tsy débat ntsony fa duo ahafahana mivoy firaiky-hevitra sy fotom-pisainana eo anivon'ny mpiaramonina malagasy. Fa zay no hoe lafa irositsika amin'ny fandarana androany. Ny Andriamanitry Mosesy sy ny Andriamanitry Spinoza. Araky ny loha fanazavana natao tamin'ny maraina dia hoe ninina hatramin'izay nafangaro mihitsy hatr'izay ny hoe religion monothéiste. Zany hoe natao anaty kitapo anankiray hoe ny religion monothéiste rehetra zany hoe ny Islamo, ny judaïsme ary ny kristianina dia natao kitapo ray. Ara-potokevitra dia tsy afaka miaraka ireo fa ny convention académique no nanao azy ho religion monothéiste. Zay zany le izy hoe convention académique fa sur le plan ontologique zany hoe eo amin'ny fotokevitra sy ny tena contenu dia tsy mahay miaraka ireo. Kanefa dia noterena natao ihany le izy ohatra koa hoe natao assimilation zany hoe nampifanarahana ny hoe judéo-chrétienne, civilisation judéo-chrétienne izay tsy mahay miaraka koa nefa nireo ny judaïsme sy ny christianisme. Mazava itsika eo rehefa avy eo ny tsy fiarahan'ireo ka ny zava-nisy lasa ny raisonnement de base mihitsy no nentina zay zany no nentina anaovana analyse phénoménologique ny finoana kristianina zany hoe nitarafina amin'ny ohatrany hoe eo ambanin'ny aloky ny judaïsme foana ny famaritana ny kristianisme. Izay tsy mifanome mihitsy zany zavatra zany ka normal be le fiheverana diso ny amin'ny hoe zao zany Andriamanitra zany araky ny fijerin'ny olona entité hafa tahaka ny filozofy sy ny agnostika maro samihafa.
ka hitondra ny fomba fijeriko aho tsy hoe fomba fijeriko analyzeko personnel fa miainga avy amina argumentation académique le izy a fa tsy hoe torapo akory ity lohateny ity le hoe Andriamanitry Mosesy sy Andriamanitry Spinoza dia azo lazaina hoe lohateny tena mavesatra satria ny fomba ny fanainiko mihitsy nanao an'ilay thématique hoe Dieu de Moïse et Dieu de Spinoza satria manao karazana comparaison face à face fomba fijery roa samy hafa tanteraka ny amin'izany atao hoe divinité zany lazaina fa samy manompo Andriamanitra tokana kanefany tsy mitovy ilay Andriamanitra tokana resahana zay mahatonga miteny hoe il suffit pas de dire monothéiste fa monothéiste toinona ny contenu ao ambadik'ilay monothéisme inona no fanazavana omena na famaritana omena ny ambadik'ilay teny hoe Andriamanitra na Dieu dia efa fiteniko foana eto ho an'izay mpanaraka ny pejy hatramin'izay dia ny hoe ny terme hoe Dieu na ny teny hoe Andriamanitra dia tsy misy sens manokana. Dieu ne veut rien dire. Le mot Dieu ne veut plus rien dire. Le hoe Andriamanitra zany satria le teny hoe Dieu dia c'est un contenant. Hainareo zany contenant zany ohatry ny hoe vilany dia tahaka ny vilany anankiray izay ny vilany no mahamaika ny olona fa tsy ilay sakafo ao anatiny. Za zao raha tonga ao an-trano dia ny mahamaika anahy dia inona ny laoka androany, inona ny sakafo androany, dia sokafako ny vilany dia ilay contenu no mahamaika anahy fa tsy ilay contenant zany hoe ilay vilany nandrahoana hanina. Dia ohatra izay koa ty hoe le teny hoe Dieu ça veut plus rien dire fa le mot Dieu c'est un contenant. Fa miaza ny te handeha lavidavitra kokoa androany hoe fa iza moa ilay Andriamanitry Spinoza zay lazainy ary iza ilay Andriamanitry Mosesy ary iza ilay Andriamanitro. Le contenu amin'izay zany mahaliana anahy. Dia noho zay ny antony nanaovako fananina mihitsy nampiasa an'ity azo lazaina hoe titre provocateur ihany le izy titre accrocheur ozy izy ny filazan'ny mpanao gazety azy nanaovako azy eto zay tsara marihana fa i Spinoza philosophe zay tsy mino ny fisian'Andriamanitra izay izy tsy miteny hoe tsy mino an'Andriamanitra fa tsy mino ny fisian'Andriamanitra. Averiko kely il croit en Dieu mais il ne croit pas en l'existence d'un Dieu. Hitanareo ve ny tsy différence n'izany zavatra zany? Spinoza croit en Dieu mais il ne croit pas à l'existence d'un Dieu. Oh, hein? Chaque mot est important. Isaky ny teny tsirairay dia tena important. Ho hitantsika eo le izy. Ny Andriamanitry ny aty amin'ny côté ny religion tahaka ny judaïsme kosa sy ny christianisme dia nous croyons en l'existence d'un Dieu et non croire en Dieu. Fotsiny. Option roa samihafa. Iverenantsika zay zany hoe vision roa samihafa manoloana an'Andriamanitra. Croire en Dieu et croire en l'existence de Dieu. Tehiriziko ela ao amin'ny coin ny eritreritra reo zay fa iverenantsika rehefa aveo. Ato amin'ity vidéo zay ataontsika androany ity dia ny zavatra zay ho resako voalohany dia hiaborder hoe inona avy no fanakianana sy fanomezantsiny nataon'ny Spinoza ny amin'io Andriamanitry ny Baiboly io. Déjà izy zany rehefa namaka ny Baiboly dia hoe misy contradiction be dia be ao misy zavatra horesahako daholo hoe inona ny fanakianana zay ataon'ny Spinoza satria Spinoza zany dia atao hoe mino an'Andriamanitra fa tsy mino fisian'Andriamanitra. Hitantsika eo le izy. Dia ho jerentsika arak'izay zany. Amin'ny ankapobeny, en gros zany, dia
I Spinoza aho dia mino an'Andriamanitra fa tsy mino ny fisian'Andriamanitra satria raha tsorina raha atao résumé tsotsotra Spinoza ilay filôzofy dia miteny hoe zany Andriamanitra zany dia substance filazany azy substance infinie fa tsy substance divine. Ny kristianisme ny judaïsme eo zany no mitovy misy point itovizantsika eto ary ny islam dia croit en l'existence d'un Dieu mino ny fisian'Andriamanitra ary ilay Andriamanitra miexiste dia substance divine. Ny Spinoza kosa dia mino an'Andriamanitra fa tsy mino ny fisian'Andriamanitra satria Andriamanitra zany atao hoe fa tsy hoe i Andriamanitra fa zany atao hoe Andriamanitra zany any Spinoza dia substance infinie. Avy amin'izany fotoposainan'ny Spinoza zany no azo lazany hoe ny loharano ny poirany ateisme karazany be deaibe taty aoriana. Le hoe tsy mino an'Andriamanitra, tsy mino fisian'Andriamanitra. Tsy nanam-potoana ny velarana moa velam-para moa tamin'ireny fotoana nanaovana débat reny fa hoe tsy mino an'Andriamanitra izy fa tsy mino ny fisian'Andriamanitra en tant que personne. Fa Andriamanitra aminy dia tsy personne fa substance infinie. Rehefa tena zoina reo position roa reo rehefa dinina zany ny position ny Spinoza sy ny position nyreto religion monothéiste reto dia zao hoe samy hafa ny approche. Ny antsika religion monothéiste mbola eto zany mbola mitovy daholo aloha zany tsika treto aloha mbola misy ny atao hoe socle commun ikambanan'ny christianisme, islam ary judaïsme de hoe qui est Dieu. Zany hoe nantsika zany dia s'intéresser am'ilay personne iza Andriamanitra. Izay ny fantaniana ezahany religion rehetrarehetra monothéiste valiny iza Andriamanitra. Rehefa tena fehezina zany ny fantaniana valiny religion monothéiste. Ny Spinoza kosa sy ny tariny zay nipotra avy ao amin'ny ateisme sisa dia hoe inona Andriamanitra fa tsy hoe iza Andriamanitra. Qu'est-ce que Dieu? Ato zany hoe personne qui est Dieu ato amin'ny ilany inona Andriamanitra na qu'est-ce que Dieu. Donc zany ny point de départ misy mirefa tsy mitovy ary tsy ifanena mihitsy. Ny ray zany Andriamanitra impersonnel, ny ray Andriamanitra personnel. Rehefa miteny hoe personnel tsy olombelona fa manambara figure personne ao ambadika. Raha tsorina dia ny ray chose aty amin'ny Spinoza, ny aty amin'ny religion monothéiste kosa dia personne. Inona avy ary ny fanakianana nataony Spinoza momba an'io substance divine io hoe maninona izy zany safidy tsy miteny hoe hino fa convaincu ny amin'ny atao hoe substance infinie toy izay substance divine dia tsy tongatonga ho azy zany, tsy milatsaka ho azy zany. Misy fandarina teto ny tenenako an'le hoe on devient athée mais on n'est pas né athée finalement. Satria na ny athéisme ny Spinoza dia athéisme izay mbola omeko anareo ny source tsy maintsy misy background foana na croyance io na idéologie io na philosophie io na position ananan'ny olona anankiray. Fa tsy misy hoe tonga am'le fomba fiteny hoe voangilatsaka avy any an-danitra enina dia ny finoana kristianina koa aza enina dia ny finoana silamo enina dia ny finoana judaïsme dia tsy maintsy misy
background, tsy maintsy misy contexte, tsy maintsy misy antony tsy hoe nahatonga azy fa source an'lay point de vue zany. Ka ireto raha tsotsorina fa tsika tsy ana-potoana lava fa eto ara moa de olo somaro lavalava ihany fa hoe zahako fitenina ny fanakiana ny Spinoza ny amin'ilay substance divine dia hoe lay andriamanitry ny baiboly sy ny coran sy ny Torah dia lazainy hoe io andriamanitra io izy mbola zava-doza lavitra mihoatra noho ny devoly. Dieu est plus dangereux et plus mauvais que le diable. Izy tena il ne marche pas ces mots tena ny azy ataony mahitsy be ny azy hoe zany andriamanitra zany izy mbola pira lavitra noho ny Lucifera, pira lavitra noho ny devoly ary satria ao anatin'izany resahany zany dia hoe andriamanitra no nahary ny devoly. Raha lazaina fa ny devoly dia c'est le mal. Ce mal tsy tokony miatra teto am'izao tontolo zao raha tsy misy nanao azy satria ny azy le cause à effet foana. Et donc le principe cause à effet zala no milaza fa tompon'le izy bon tsy maninona raisitsika zay de donc zany ozy izy ny cause sy ny source ny mal eto am'izao tontolo zao de andriamanitra satria andriamanitra no nahary ny devoly. Eto aloha zany zao mbola tsy manao fanazavana fotsiny aloha ahoana sy ahoana fa manazava fotsiny le point de vue any de hitatsika eo le izy. Izy zany no loharan'ny problème ny olombelona eto ambony tany. C'est Dieu qui est responsable. Manaraka zay ireto avy no fanakiana akoatran'izay ireto ny fanomezantsiny na ny reproche nataony Spinoza na koa hoe fanamelohana mihitsy accusation ataony contre Dieu, le Dieu substance divine. Alors avahana tsara fa tsy divinité substance infinie. Andriamanitra ozy izy dia mauvais satria ohatra ozy izy raha raisinao ozy izy ny récit biblique anareo zay tsy inonay fa raha considérenao ozy izy ny récit biblique mitodika aty amin'ny Krista aty amin'ny Bible manokana fa tsy miresaka amin'ny Islamo dia izy no créer ny azo fiainatsara sy ny ratsy ka miteraka an'izao problème zao. Tsy misy zao problème zao raha tsy misy ny azo fiainatsara sy ratsy izy namorona an'io andriamanitra. Akoatr'izay izy ozy izy nahary an'io de aveo izy ndray ozy izy no mipunira azy na manameloka azy. Inona ozy dikan'izany? Zany hoe ozy tsy faratsy-panahy. Andriamanitra ratsy fanahy zany hoe izy zany ozy izy no mipunira ny olombelona rehefa aveo or le olombelona ne ozy izy tsy nanao ratsy nisy an'le fitaky le devoly ary tsy nisy le fitaky le devoly raha tsy namorona an'lay devoly andriamanitra. Zay le raisonnement. De aveo ozy izy de mbola izy koa no se permettre manao moral manasazy ny devoly sy ny olombelona manasazy ny olombelona plutôt zafaty tamin'ny hoe nandroana azy ny saidena sy sisa. Anisan'izany koa ny fandravahana ny tamin'ny safidranonoa mandringana zany andriamanitra mpandringana. Izy koa no responsable ny fahafatesan'olona maro tao Sodoma sy Gomora satria rehefa tsy manaraka ny valeur morale an'andriamanitra rehefa tsy mifofotra aminy rehefa tsy miakohoka aminy de piteny tsy asiny antra donc c'est un Dieu tyran. Andriamanitra bizarre satria mamela ny mpanompony ijaly mba tsy lazana hoe izy misy ny mampijaly azy ahoatra am'izany ny tantarany Joba. Andriamanitra mpanao andolo-po rancunier ka mamely ny olona. Andriamanitra kolérika, andriamanitra masiaka dia sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe rehefa tena enonao daholo zany sy vakinao daholo reo reproche zay apetraka dia zany daholo no teny fandretsika andavanandro lazain'ny olona atsika eo anivon'ny fiarahamonina any amin'ny hoe raha misy andriamanitra maninona zao sy zao sy zao raha fitiavan'andriamanitra sisisisisa. Zany hoe reo olona reo zany dia fotopisainan'ny Spinoza no voizina zany. Zay izy raha tsotsorina mbola misy betsaka fa raha fehezina zany reo no tena mavesatra misy fanampiny ihany fa ireo zany no tena atao hoe chef d'accusation matanjaka hanamelohan'ny Spinoza sy ny namany
ny les substances divines. Rehefa mihain'olona anankiray tadidio foana zay fasin'ny olona anankiray zay manana foto-kevitra matanjaka tahaka ny Spinoza, tena azo lazaina hoe matanjaka le foto-kevitra ary tsy azo ambanina mihitsy, dia ninninona nizany izy eo lohanao dia tsy maintsy fantarinao aloha hoe iza le personnage, iza le Spinoza miteny io. Araka le voalazako teo hoe tsy misy olona milatsaka avy any an-danitra ny position fa tsy maintsy misy contexte mahatonga an'izany. Spinoza dia jiosy zay notezana tamin'ny religion judaïsme. Ça veut tout dire aloha zay. Manahoana ny éducation eo anivon'ny religion juive na ny judaïsme. Raha tsotsorina dia tena mifanakaiky betsaka amin'ny fotom-pisainana slama. Misy raban miteny mihitsy raby jiosy am'izao vaninandro eny atsika zao, tena niteny hoe tsy mitombona velivelo izy ilay hoe judéo-chrétienne, satria izy tena mifanipaka izy zahay sy ny kristianina na fotom-pampianarana na fotom-pisainana na orientation. Fa ny tena azo lazaina hoe akaiky anay indrindra izy dia ny slama. Satria ny socle commun itovizan'ny fivavahana slamo sy ny fivavahana judaïsme dia mipetraka amin'ny atao hoe théologie de la rétribution. Zay zany zavatra anankiray zay tsara apetraka amintsika. Soratako eto théologie de la rétribution. Efa nampianatra an'io tsika teto dia anjaranareo ny mba mikaroka kely an'izay ao amin'ny pejy fa tsy amerina zay satria fotoana voafetra ihany. Zany hoe le théologie de la rétribution rehefa tena ataony compte inona ny zavatra resahany ao anatin'izany ny théologie de la rétribution dia zao hoe Andriamanitra mpanasa azy zay olona maditra, Andriamanitra mpanasa azy zay olona tsy manaiky ny allégeance, zany hoe tsy manaiky ny fahefany dia petafana, ary izay manaraka ny sitrapony dia omeny fitahina. Tsotsorina zany ohatr'izay natao hoe théologie de la rétribution. Io ny théologie de la rétribution, ary zay sy itovizanay taoko hoe zahay aloha ny kristianisme amin'ireo religion anankiroa zay lazaina monothéisme reo, satria ny théologie chrétienne c'est la théologie de la grâce. Tanareo fa tena c'est le nord-sud, pôle nord et pôle sud. Ny ray théologie de la rétribution zany hoe tisinday, nanao ny tsara ianao dia mahazo prime, nanao ny ratsy ianao dia voadarika, mpanota ianao dia any amin'ny afobe, endry ianao dia any an-danitra na any amin'ny paradisa. Ny kristianisme kosa le vrai, satria misy ny kristianisme sandoka, tsy dirantsika ny tsy dirantsika fa tsy andany andro am'izay tsika, dia théologie de la grâce, tsy mandeha amin'ny mérite, tsy mandeha amin'ny tahotra, tsy mandeha amin'ny bénédiction, fa mandeha amin'ny fitiavana. Zay tsy fantatry ny aty amin'ny judaïsme sy aty amin'ny islamisme mihitsy zany. Donc eto sahady zany dia fa élément ngezabe anankiray hoe fahadisoana ngezabe amin'ireo zay mivoy an'ity zavatra ity ny hoe ianareo religion monothéiste rehetra sy ny religion du livre dia mitovy daholo, satria zao diso zany tsy fahalalana théologie mialatsiny fa samy manana ny domaine antsika aza afangaro ny sosy ny vorona, fa samy manana ny sasananginy, samy manana ny maizy azy. Donc notezana tamina religion judaïsme izy. Donc ny monothéisme fantatry Spinoza dia monothéisme, un Dieu qui s'impose. Oui, Andriamanitra mis'impose. Plutôt zany manana toetsaina théiste. Manana toetsaina théiste. Ina le théiste? Le toetsaina théiste dia zao hoe c'est un Dieu qui écrase tout sur son passage. Zany hoe rehefa tsy manaraka ny lio Andriamanitra eo aloha dia écraseny. Zay ny théisme. Efa dradradradraitsika foana ho an'izay mpanaraka ny pejy
ka mahafantatra tsara ny RGL de hoe le théisme est plus dangereux que l'athéisme. Vérifieo fa efa tenitsika tato zay ho an'izay manana archive ary edivan'ny théologie de la grâce ny théisme satria misy fivavahana kristianina misandoka ho kristianina nefa ny fotom-pampianarana de fotom-pampianarana théiste ary ny théiste dia io mitovy amin'ny judaïsme sy ny islam io hoe Andriamanitra mpanao ankeriny. Donc zany zay no éducation sy background ny Spinoza. Dia voatanora kely izy zany defa il est éveillé, ça il faut le reconnaître, il est très intelligent. Ary zavatra lazainy Spinoza tsy ratsy daholo tsy akory sanatria misy zavatra be deaibe zay mila ianarana aminy ary tena mahafinaritra fa eto aloha zany mitandrefatsika resak'Andriamanitra no resaka dia rehefa tsy d'accord tam'zay idée karazana rébellion normal be izy na zazao ra tsy anaiky an'izany zavatra rehefa ianao zany matrakena tam'izany toetsaina zany nanomboka ny fahazazanao ka mandra-pahatonga anao lehibe hoe Andriamanitra dia ohatran'ny trimy be mialatsiny am'le terme ina le trimy be dia ohatrantsika le ampitahorina fony zany zao hoe raha vao mandritra dia oetin'ny trimy be anaty gony dia oetin'ny tsoka. Ahoana moa tsy hanana sentiment de rébellion ianao après X années? Mais non, ça suffit. Je ne veux pas de ce Dieu-là. Et comme par hasard, misy lehilahy anankiray nanana zany toetsaina zany koa hoe ohatran'ny Andriamanitra ratsy fanafa ohatran'ny misy épée Damoclès foana zany eo ambony lohako. Izy manana zany fototraina zany ka nahatonga ny réforme tamin'ny 1517 Martin Luther. Satria nampianarana ny Martin Luther tany amin'ny Augustinien dia hoe Andriamanitra tezitra amin'ny olombelona, Andriamanitra tezitra amin'ny olombelona ary dia eo ambany fahatezeran'Andriamanitra ny zanak'olombelona rehetra dia izay zavatra zay navesatra tamin'ny Luther ka un jour nahatonga ny réforme. Donc logika be ilay toetsain'ny Spinoza azo lazaina hoe c'est un réformateur avant la réforme. Fa après moa ny problème izy lasa nakany amin'ny athéisme ny azy ny réforme. Zany hoe tsara lay remise en question sy lay réflexion nataony Spinoza satria izy tsy manaiky le lasitra apetraka imposé fa nametra-pantany eny non tsy d'accord am'izany et il a raison. Fa ny problème dia ny réaction dia lasa nakany amin'ny athéisme, ce qui est normal aussi. Normal za tsy miteny hoe d'accord fa normal les réactions. Tetezako dia rehefa critiquer nanomboka ny critiquer ny fivavahana jiosy am'izay le dala dia tratran'ny fandroana tsy excommunication fotsiny tsy tadidiko le terme exact nampiasaina fa misy terme zay fa tsy tadidiko fa any amin'ny judaïsme mbola mafy lavitra noho ny aty amin'ny christianisme le hoe misy christianisme catholique moa manao ny excommunication io fa ao amin'ny judaïsme misy terme anankiray ampiasain-jareo hoe non seulement izy excommunié tao anatin'ny communauté jiosy fa tsy mahazo mifandray am'ireo jiosy namany intsony. Mafy be kosa aloha le nahazo azy ary na ny ray aman-dreny tsy azo ny fampiserasirana satria ny ray aman-dreny tao anatin'le fivavahana judaïsme zay mikianina. Donc zany doublement en colère i Spinoza déjà izy tsy manaiky an'ilay injustice faharoa mbola tataovan'ilay fanapahan-kevitrin'ilay communauté judaïsme nisy azy tamin'ny Pays-Bas izay nisy azy par rapport amin'ny ray aman-dreniny dia normal be izy raha tena tofoka tanteraka tonga am'le teny hoe tsy te hierika vovoka. Zay ny ray mbola tsy ampy an'izay fa mbola ny ampy problème angezabe anankiray koa Spinoza nanana drame amoureux enjana be koa le dala zany hoe efa fery ngezabe anankiray tao amin'ny Spinoza fa tiandray fery faharoa zay tena voalaza ny historien hoe tena mafy tamin'ny Spinoza mihoatra lavitra no nandroana azy tsy ho isan'ny fivava ao amin'ny communauté jiosy tsony izy.
dia amoureux tia tovavy anankiray 40 taona katolika hyper katolika i Spinoza zany hoe tena katolika dévoué dia notereny ilay tovavy izy hoe raha nambady ahy ianao dia tsy maintsy mise convertir au catholicisme tam'izany fotoako zany. Imaginenao hoe dala efa tratran'izany likiliky déjà izy efa tsy d'accord tsony tamin'ilay fotom-pisainana judaïsme na lalan'ny kristianisme ihany koa izy fa tsy mitovy aminany judaïsme zany tena natafotoana azy eto ndray izy mifanena amina kristianina katolika izay nanao chantage affective aminy hoe raha tsy mivadika katolika ianao dia misarakytsika tam'izany tsy mitovy am'izao androtsika zao maivana be hoe mba tsara raha mba manaraka ny finoana ianao fa tam'izany tena hoe na ianareo miaraka na ianareo misaraka fa tsisy resaka tsisy renelam-panahy dia drame faharoa etreto zany efa misy fery amin'ny Spinoza mbola drame faharoa ary voalaza ny pandenika fa tena tiany Spinoza io vehivavy io tena il était fou amoureux de cette fille satria parce qu'elle avait 16 ans dia voalaza amin'ny mpanao tantara dia hoe io vehivavy io rehefa misaraka tsy tafaraka zany sy Spinoza dia nanambady tovolahy anankiray protestant jereo tsara le contexte ary io lehilahy protestant io tsy nanana azo andamosina ohatrany Spinoza kosa aloha de raiko am'zay position zay dia nanaiky ivadika katolika io protestant io juste pour épouser cette jeune fille. Donc zany déception amoureuse ngeza be izay ahoana volazany alimenté ny resaka fivavaha milaza aminareo fa olombelona na intellectuel toinina ianao na olona mahana-pahaizana toinina ianao manana boaritra 100,000 ny olombelona tompoko de c'est un être d'affect amin'ny émotion dia mariny havana izy havana eto ny ray aman-dreny mihitsy satria tsy nahazo fanerasera mijosontsony izy noho io position io ary faharoa mba tatyany kristianina indray izy mba nana tena famonjena kanjo mifanena mpakakitay ary tena mitondra ratra lalina noho ny teo aloha nanampitrotraka an'ilay efa nisy teo dia indro teraka lay Spinoza qui a un don contre la religion. C'est normal. Déjà izy efa nanana le convictiony de miampy an'ireto zay le background ny Spinoza zany. Donc zany ny expérience ny Spinoza dia traumatisme émotionnel no loharan'ny position athéisme nananany ty rangaty. Traumatisme émotionnel no fototry ny position athéiste ny alimenter plutôt ny position ny Spinoza. Tiako ny manamarika an'izay zavatra zay satria ho hitanareo trace eraky ny position ny Spinoza amin'ny fomba fanazavana an'Andriamanitra ilay ratra anaty no lalovany Spinoza de hitanao hoe manaraka azy eny foana amin'ny zay fanazavana zay tena mipetrapetraka tokoa zay kosa aloha de tena tsy azo lavina fa tsy hoe olona maniditsidina Spinoza fa c'est quelqu'un de très intelligent mais ses positions philosophiques ny position philosophique dia voizin'ilay traumatisme émotionnel no lalovany. Ireo rehetrarehetra eo zany mamolavola ny conception ny Spinoza momba an'Andriamanitra amin'ny construction philosophique zay nanana. Noho zany inona ny dikan'izany? Dikan'izany hoe ho an'ny Spinoza ny fivavahana zay misy fivavahana émotionnel, ny fivavahana monothéiste zay ny fatany zany judaïsme sy ny kristianina
reo moa zany tena lasa fahavalony sakasimaso aminy dia reo fivavahana reo izy dia milalao émotion izy zay reo tsara eo dia mavarina hoe la religion ozy izy a tsy mandeha amin'ny raison fa milalao émotion ary tahotra no lalaovany izy reo c'est normal le Spinoza ny tena zany satria zay reo le parcours ny lalovany kanefa dia eo indrindra no mahavarina paradoxalement milaza izy ary lazainy ny communauté philosophe rehetrarehetra fa Spinoza ony no atao hoe le philosophe du bonheur. C'est étonnant quand même. Mahavarina hoe olona nandalo ratra be toy zany no lazaina hoe c'est le philosophe du bonheur. Izy olo zany no philosophe mahatakatra ny atao hoe tsy ambaratelo ny fahasambarana. Avarina ihany ary anisany tena mivoy mafy an'ity Spinoza ty amin'ny resaka le secret du bonheur amin'izao fotoana zao any Frantsa ary malaza be izy io dia Frédéric Lenoir philosophe français izay tena mamiditra amin'ny monde francophone satria izy le tena mivoy an'le toe philosophie du bonheur. Ke inona zany le lakle ny fahasambarana amin'ny Spinoza raha miainga avy amin'ny zavatra andrasantsika dia hoe mila ny olombelona anankiray zay miala amin'ny religion zay mampiororo ary eo dia il a raison eo ambonako hevitra amin'ny Spinoza zay hoe raha tianareo ny ivelatra sy isepanouira ary manana fahasambarana dia miala amin'ny fampiororona ataon'ny religion zay misy. Et ça je suis d'accord avec lui. Atreo zay misy hoe rehefa misy zavatra hita fa mitombona kosa dia il faut être honnête. Kanefa etsy andaniny dia izy nandalo an'le choc émotionnel mafy be teo anivon'ny fianakaviany ary nandalo an'le choc émotionnel mafy be teo amin'ny resaka tsy fanambadiana koa raha zany fa fitiavany tovovavy anankiray dia miaingy amin'izany rehetrarehetra zany izy no ny avancé théorie ny amin'ny atao hoe l'amour. Ny théorie ny Spinoza mba ho eritreretintsika kely ity de la théorie de Spinoza sur l'amour dia hoe ho an'ny Spinoza omeko anareo eto lay théorie ny Spinoza ny amin'ny atao hoe fitiavana. Hitanareo fa c'est quelqu'un qui est blessé no miteny. Ty lay théorie de l'amour amin'ny Spinoza dia hoe l'amour c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. L'amour aux izy zany ne croit pas en ça. Enfin, pour moi, aux izy l'amour c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. Zany hoe ny fitiavana zay lazain'olona fa fitiavana aux izy dia mifamatotra sy mifandray amin'ny fieveran'ny olona amin'ny zavatra ivelan'ny tenany fa tsy le olona eo alohany. Zany hoe amin'ny Spinoza zany dia hoe rehefa mijery olona anankiray ianao izy izy dia tsy considérenao le olona en tant que tel fa rehefa mijery an'le olona ianao dia lazainao fa tianao izy fa ny tena marina ianao izy manao projection makany amin'le olona ny attentinao rehetrarehetra. Ianao zany misy attente, misy zavatra andrasanao, misy zavatra antenainao amin'ny olona io dia projetenao any amin'ny olona io zay attentinao zay, projetenao amin'ny olona io zay désirinao zay, projetenao amin'ny olona io koa ny tahotrao rehetrarehetra dia ino ozy izy no heverinao fa fitiavana ozy izy Spinoza. Mihaino an'izany famaritanao mety Spinoza zany tsy mazava-be ve zany? Mazava-be zany hoe jereo tsara le contexte ny ainan'le rangahy, le background le rangahy dia jereo miazy ny famaritany atao fitiavana. Donc le définition tsy milatsaka avy any an-danitra fa miainga avy amin'ny expérience ny ainany. Dia noho zany ozy izy Spinoza tsy afaka ny ahafantatra an'le olona en tant que tel sika ozy izy fa tiatsika le olona zay lazaitsika ho tiavintsika raha toka
mafeno an'ilay fepetra andrasantsika aminy. Ny fitiavatsika ao izy za tena d'accord am'izay définition zay hoe définition dans le sens hoe zay ny problème ny fitiavan'olombelona hoe misy zavatra andrasanao zay mahatonga antsika le manao idéaly. Matetika zao hoe pour vous les femmes c'est quoi un homme idéal? Un homme idéal tsy le personne eo alohanao hoe en tant que tel hoe io rangahy io na io vehivavy io fa ianao zany misy attente andrasanao am'le olona. Io attente io avy aiza noho ny traumatisme émotionnel nlalovanao. De misy attente de mametraka idéal be anao olona trao fa avy aiza no tonga reo idéalinao be debe reo satria ao ambadiky le idéaly misy traumatisme, misy blessure, misy déception izay mialimenten'io ka ozanao hoe ity no andrasako. Donc ozy izy tsy afaka ity an'le olona en tant que le olona ianao fa en tant que le idéal tianao asalotra an'le olona. Zay zany le fanazavany izy misy ty fanazavany Spinoza ny amin'ny fitiavana. Dia hoia hoe sady nalahelo azy any tsoroko aminareo rehefa nanomana ty fandarana ty dia onena ny Spinoza hoe azoko tsara le problème le rangahy satria raha raisina zay explication ny Spinoza zay de valable amin'ny tenany koa le izy satria nanao projection n'Andriamanitra izy aminazy zany Andriamanitra zany de tokony ho zao noho ny traumatisme nolalovany tamin'ny ray aman-dreniny. Izany hoe nanao projection i Spinoza hoe un Dieu toy izao no mety amiko satria za nandalo zavatra mafy be momba n'ilay Dieu ny zalahy retsy ka tsy mety amiko io Dieu io fa je vais me construire une idée d'un Dieu mifanaraka amin'ny projection ako. Donc zay mahatonga miteny hoe Andriamanitry sy Andriamanitra. Mino fisian'Andriamanitra sa mino an'Andriamanitra samy hafa ireo. Dia ialako tsiny indramiko ty teny frantsay anankiray ty hoe désolé monsieur Spinoza fa tonga am'le fiteny frantsay manao hoe ataoko eto l'expression ouais on combat ses propres démons. Ianao zany rehefa misy zavatra nanjoanao dia miezaka ianao manohitra an'ireo zavatra zay nandratra anao reo. Donc pour moi araky ny hevitro ny position ny Spinoza dia io travail philosophique nataony Spinoza ny amin'ny famaritany ny atao hoe fisian'Andriamanitra sy tsy fisian'Andriamanitra io dia c'est une manière de onare filazana zany d'exorciser sa peur. Fomba anankiray mba ahafahany miexorciser ny tahotriny, ny ratrany, ny alahelyny dia le combat philosophique i Spinoza en réaction an'ilay vécuany. Donc zany am'izay fotoana zay tsara tadidinareo teteniko ty ny moteur manosika ny Spinoza nanao an'ireo construction philosophique contre les substances divines dia noho ilay affect nahazo azy tantaraiko teo. Or nefa n'izay no hanakiana ny religion monothéiste. Ianareo monothéiste ao izy dia tavela amin'ny lalao ny émotion ny olona sy ny charge émotionnelle ny olona. Je me pose la question inona moa zany mahasamy hafa raha ohatra ka izay. No zany ho an'ny Spinoza dia ny croyance dia vokatry ny olona anankiray manangana croyance izy noho ny tahotra ny ananana noho ny affect ka tsisy hevitra
noho ny affect izay ananany amin'ny position nananany rehetrarehetra. De ny solution hitany Spinoza zany ahafahany miexorciser le tahotra le alahelony, ahafahany miady am'lay alahelony dia ny fampiasana ny raison. Zay zany no antidote na solution hitany Spinoza iadivana am'lay alahelony. Ho atsika mpanaraka YouTube ny aty amiko aloha dia mandeha raha ny fijeriko azy ato satria le prompteur milaza ny volume ny micro mandeha fa tsy fantatro zay antony matapaka azy tsy mitonga any amintsika iaranatsiny be dehibe. Toizako le izy. Donc zany ny solution hitany Spinoza hiatrehana an'lay problema, hiatrehana an'lay exorcisena, hiadivana am'lay ratrany lalovany ny émotion de zay non hajanona am'zay ny émotion aloha andeha amin'ny raison. Ary zay no nitiavan'ny ny olona agnostika azy le hoe mandeha amin'ny raison kanefa tsara fantatritsika zay rationnel rehetrarehetra ny rationalité ny Spinoza de c'est le fruit de ses affects. Safady itondray dia itondra fanazavana misimisy kokoa ny am'ireo partie zone d'ombre ny amin'ny mombamomba n'io fanakianana zay ataony Spinoza ny amin'io substance divine io. Voalohany araka ny teniko teo de hoe tsy azo négligena mihitsy zany ny background na ny contexte ny Spinoza mba ahafahana mahazo hoe fa maninona izy no nanana ny fomba fisainana io. De ozytsika hoe mamerina kely azy zany satria somary lavabe izy no beazina sy mitezana tao anatina famille juive izy, tao anatina fianakaviana jiosy. No zany de mila tsy maintsy mitenir compte an'izay zavatra zay tsika hoe ny évoluer tao anatina monde judaïste izy. De fa miteny tery aloha hoe ary mbola veriko foana ary antitra ateriko foana te hoe ilay notion judéo-christianisme ho iaho dia zavatra tsy mitombona ara-potikevitra mihitsy io fa no terena hoe izay zany hoe duo binôme miaraka ny judaïsme sy ny christianisme. Mahatonga ana manindra zay masy de satria lasa tafiditra ao anatin'ny kitapo ray ao anatin'izay koa le christianisme. Fa ny conception hoe judéo-chrétienne tompoko dia zavatra voahainga anaty théorina moderne zany ny fampiasana n'io terme io vao taty amin'ny 19e siècle lay concept judéo-chrétienne izay azadino fa noforonina tsy miriko tsara noforonina sy novolena taty amin'ny monde académique européen aty amin'ny 19e siècle le atao hoe judéo-chrétienne fa tsy hatram'izay. Or rehefa manao analyse critique ny olona ny amin'ny fivavahana kristianina dia atambany amin'io judaïsme io dia mialatsiny sur le plan historique sy académique ny resaka manao lecture anachronique ianao am'izay fotoan'izay satria vao aty amin'ny 19e siècle vao niforona zany conception judéo-chrétienne zany. Zay zany zavatra anankiray tiako marihana ara-tantara. Tamin'ny 20e siècle no surtout taorinany ady lehibe faharoa io terme io dia manana dimension politique et culturelle fa tsy manana dimension culturelle mihitsy. Taorinany ady lehibe faharoa dia novoizin'ny intellectuel monde académique jiosy sy européen mba ahafahana mihitra amin'ny resaka politique
zany hoe civilisation zany no tiana napetraka civilisation zay voizin'ny lafin'ny politika sy ny lafin'ny kolotsaina donc raha mitenitsika hoe religion judéo-chrétienne de mifona tompoko fa firaikevitra politika sy firaikevitra culturel no ambadika zany fa tsisy idiran'ny conception théologique mihitsy na resaka finoana allo zany a hiavaka ny raha ary apetraka amin'ny toerany ny zavatra rehetra no zany ny zavatra rehetra zay nilazaina de mivoizana karazana hoe isika manana moral iombonana ny judaïsme sy ny christianisme tsy mitombony zany satria ny zavatra teo alohan'ny zareo de ny menace ny communisme ny menace ny islamisme ary ny fahatelo zay mbola idivany hatramin'izao de ny menace ny sécularisation na ny firosona na fikisana makany amin'ny atao hoe tsy mandeha amin'ny resaka ny religion zany de tsy tokony amin'ny sphère publique atsony fa ny amin'ny sphère privée donc zany a ny objectif an'ilay toetsaina hoe judéo-chrétien de zay mahatonga sarotiny mahatonga ana mandany fotoana milazan'zany masy de satria izay solomaso zay no entiny sasany hamakina ny finoana kristianina dia sady mampiasa an'izay solomaso zay izy ary mihindrana ihany koa ny solomasony Spinoza dia faussé daholo faussé tanteraka ny interprétation zay atao makasika an'izay lafin'izay donc répertoire roa samihafa ny ray politique et culturel ny ray cultuel donc za zany raha manatombotsoa loka de hatramin'izay ny voy hoe tsisy idiranay mihitsy ny judaïsme na de atao mefitena anao zany tsy mireconnaître ny source non tsy resaka ny source fa lalana roa samihafa tsisy idirany zay resaka zay misy antony mahatonga tena zay zavatra satria les conceptions momba an'Andriamanitra mihitsy no tsy mitovy satria ny judaïsme de mitovy amin'ny islam mandeha amin'ny atao hoe rétribution sy mandeha amin'ny atao hoe méritocratie ny christianisme de mandeha amin'ny atao hoe grâce donc tena tsy mifanome mihitsy ny lalana zay ny antony izay no antony nesahako foana hatramin'izay na tamin'ny débat zany na tamin'ny fandarana zany na toriteny na dindinika amin'ny olona fa ny finoana kristianina dia tsy isany eto zao dia je vais attirer la colère et la foudre de mes amis chrétiens théologiens chrétiens protestants qui se disent protestants hoe ny fivavahana kristianina de tsy religion de livre tsy mitovy amin'ny islamisme tsy mitovy amin'ny judaïsme ireo dia religion des livres izany hoe ny texte dia sacré qui dit sacré tsy azo kasiana analyse critique misy mouvance sy courant ato anatin'ny christianisme mazava ho azy dia mandeha am'izay lalan'izay izy hoe le texte est sacré dia ny fivavahana kristiana dia religion des livres satria mampiasa baiboly mialatsy fa nisy fahatapahany kely koa ny tato amin'ny Facebook fa efa verina izy zao averiko le teniko teo fa nisy fahatapahany kely hoe tsy isan'ny religion des livres ny christianisme zay ny tsy tambarako am'le hoe religion monothéiste izahay kristianina misy rabbin anankiray tsy ray fesy fa maromaro mihitsy aza tena ny santeny ary ny attesté izy hoe manana affinité kokoa izy ny islamo ny fivavahana islamo sy ny fivavahana judaïste noho ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana judaïste et il a raison noho io socle iombonana io de nefa ny hatram'izay ary hatram'izao dia misy olona manao lecture simpliste dia miassimile ireo religion anankitelo reo ho samy religion monothéiste ny tsy tovizana de ity ny monothéisme musulman
Ny monothéisme judaïste dia monothéisme exclusiviste. Zay ny filaza azy. Zany hoe lay Andriamanitra toriny zareo ao, ambarany zareo ao dia Andriamanitra exigeant, Andriamanitra mitaky zavatra amin'ny olona ka raha vao tsy manaraka azy dia retana. Monothéisme exclusiviste. Hainareo zany exclusiviste zany ohatrany hoe ianao zany zao ohatra hoe mpanakanto malaza dia namoaka hira anankiray. Dia rehefa namoaka hira anankiray ianao dia io hiranao io zany malaza dia tsy misy mamoaka an'izy io afa-tsy ilay station radio anankiray. Dia ilay station radio anankiray iny no manana atao hoe exclusivité azy manokana. Dia ohatr'izay koa zany ty hoe le monothéisme exclusiviste dia hoe izy rery ihany monothéisme exclusiviste ka mitaky zavatra. Zany hoe monothéisme conquérant. Monothéisme s'imposer hoe tsy maintsy zahay. Fa ny monothéisme chrétien kosa dia amiko ny monothéisme dia se proposer fa tsy s'imposer. Le monothéisme de la foi chrétienne et non le monothéisme de la religion chrétienne, satria les religions raha mpifandraisana amin'ny tantara dia nisy zany an'ireny croisade, nisy an'ireny fanaovanan-kevitra sokevre tamin'ireny fanjanahana tany nataon'ny Espagnol reny dia lasa ohatrany hoe manjanaka ankery dia terena mivadika kristianina ny olona teo sy ny indigène. Reny le monothéisme de la religion chrétienne izay navadika ho politique ary culturelle. Fa za miresaka eto hoe monothéisme de la foi chrétienne mais non de la religion chrétienne. Dieu c'est un monothéisme qui se propose fa tsy s'impose. D'ailleurs ny zavatra anankiray réalité misy tokony ho ekeny rehetra tsy hoe tokony ekeny fa ekeny rehetra mihitsy moa zany maromana kokoa dia ny hoe ny polythéisme no talohan'ny monothéisme. Zavatra vita théorina ny monothéisme. Manaiky an'izany saika. Donc lasa nampiasaina ny monothéisme afahana miimposer civilisation. Nampiasaina ny monothéisme nafahana miimposer culture. Izay natonga le teny tamin'ny vidéo tany aloha tany hoe inona ny voaraintsika malagasy ilay religion chrétienne ve ilay culture chrétienne ve izay nentin'ny missionnaire sa ilay finoana kristianina izay lazainy filazantsara. Tohatra tsy no voaraintsika fa ilay culture chrétienne, ilay civilisation chrétienne. Position zay zavatra zay. Point anankiray ngezabe koa zay miditra en jeu ao anatin'ity resaka rehetrarehetra zay resantsika eto ty dia izao ny fomba famakina baiboly. Zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy religion de livre nanay atsika. Ny fomba famakina baiboly, ny fomba famakina baiboly raha miconsidérer ny baiboly ho centre d'archive historique ho iaho dia ho diso lalana foana isika. Efa teniko hatramin'izay io raha vao centre d'archive historique no hitondrantsika an'io dia ho diso lalana foana satria tsy zany io fa ny baiboly ositsika dia construction théologique ary fampitana message évangélique, zany hoe le message de l'évangile no objectif amin'ny baiboly fa tsy resaka historique. Déjà zany dia efa any sahady dia efa tsy mitovy ny point de départ. Andeha ary raisitsika indray ny inavy ireo grande ligne ny Spinoza. Inavy ireo grande ligne ny Spinoza, ireo FDB ny Spinoza izay voiziny ary.
zay tsika zany vo tena miditra am'le hoe inona lay foto-kevitry Spinoza manoloana an'zay rehetrarehetra satria tsy maintsy nanao an'izay mialatsiny am'le tena hoe détour kely zay tsika miodina kely zay mba ahafahatsika mahazo an'le contexte sy le zava-misy eo alohantsika voalohany de ty noho ny zavatra zay nilalovan'ny Spinoza sy ny ainan'ny Spinoza dia razoina zany izy dia mi se sentir écrasé izy manoloana an'ilay andriamanitra zay nampianarin'le communauté any zany hoe tsy considéré izy fa écrasé noho ny zavatra ny ainany tamin'le communauté jiosy ny ainany sy les expériences douloureuses ny ainany tamin'le fiancény taloha dia tsy mahagaga raha miteny Spinoza athéorina miteny hoe l'andriamanitra sy ny baiboly izy de c'est un dieu jaloux zay tsy amekena an'le hoe dieu personnel satria raha vo personnel zany hoe ohatrany hoe olombelona ohatrany hoe mana fihetsika olombelona dia jaloux izy ratsy toetra ainareo am'zay hoe avy zany nahitany nipoirany zany fotopisainany Spinoza zany c'est un dieu colérique ozy capricieux mitaky obéissance totale enao mavesatra zany terme zany mavesatra dans le sens hoe mihitanao hoe olona miaina zavatra andriamanitra nareo izy dia ratsy fata zay zany ny tableau dresseny eo dia noho izay zavatra zay dia ny atao hoe théologie ve sa philosophie-ny Spinoza de hoe zaho izy tsy d'accord mihitsy ny amin'ny atao hoe Dieu transcendant zavay kely izy rehefa avy eo fa raiso fotsiny aloha arak'izay tsy ekeny Spinoza misy le Dieu transcendant inona moa zany hoe misy cause extérieure hoe avy any ivelany no miintervenir ao anatin'ny fiainako tsy ekeko ohatrany hoe andriamanitra avy any amin'ny cause extérieure any no milaza fahazandriamanitra dia miditra antsehatra ao anatin'ny fiainako zay ny azy ny atao hoe Dieu transcendant amin'ny définition ny Spinoza ny resaka eto hedareo tsara zany anatin'izany fomba firesana zany fa le hoe satria za victime zany zavatra zany tamin'ny ray aman-dreniko victime zany zavatra zany tamin'le ex fiancéko de donc mirefuser izy mirefoule izy lay idée d'un Dieu transcendant zay cause extérieure surnaturelle c'est kely zany no zany dia lay concept ny atao hoe andriamanitra amin'ny Spinoza de hoe c'est plutôt un Dieu immanent mialatsiny fa terme technique nampiasainy de tsy maintsy arahana arak'izay koa izy un Dieu immanent zany hoe ina le un Dieu immanent io aminazy de hoe tsy mila intervention avy any ivelany miditra tsehatra ao amin'ny fiainana izy fa efa misy eto am'izao tontolo zao daholo izy izy ny zavatra ilaina rehetrarehetra ka ny fahalalanao ny zavatra rehetrarehetra no ahafahanao mivoaka ny maminy am'izany zany hoe immanent zany dia efa izy tenany any no afaka mifournira zavatra ho azy fa tsy mila intervention avy any ivelany zay ny azy ny atao hoe immanent aminazy sao de gaga tsika théologiana hoe ohatrany tsy izy zany définition immanence zany zay na ny Spinoza ny azy zany hoe ratsorina de ny hoe andriamanitra dia tsy personne fa zavatra Dieu n'est pas une personne mais une chose de tsy tiany Spinoza hoenona mihitsy le hoe qui est Dieu satria na vo hoe qui est Dieu de manambara personne zay fa ny azy ny mety aminy kokoa de hoe qu'est-ce que Dieu inona andriamanitra dia zany andriamanitra zany amin'ny Spinoza dia c'est une substance infinie substance eto am'izay tsika miditra tena ao anatin'ny masony am'izay substance infinie zany Dieu zany andriamanitra zany
dia io substance io anefany a tsy teny olona tsy teny olombelona fa tsy personne fa matière na ny natiora nanazy zany dia Andriamanitra dia ao anatin'ny nature Andriamanitra dia io nature io c'est la matière ary ity Spinoza ty no anisany niteraka fa ny s'inspiré betsaka taminy ny zareo écologiste ny amin'io resaka fomba fijerin'io hoe Andriamanitra dia c'est la mer la nature no zany rehefa miresaka Andriamanitra zany amin'ny Spinoza dia tsy entité anankiray ivelan'izao tontolo zao Andriamanitra fa Andriamanitra dia ity zao tontolo zao ity zay ny zany ratsorina fa saingy zao tsy miriny tsara ary amafisiny anefany ilay ma-infini azy zay ny zavatra mahavarina tsika zao raha miteny hoe zao tontolo zao ny nature na matière dia amitsika zany matière zany voafetra amitsika zany matière zany limité fa amin'ny Spinoza kosa ilay matière ilay nature izy dia manana caractéristique infini zany hoe efa misy foana hatramin'izay donc izy tsy misy mpamorona any zany le tena tiany Spinoza tongavana miforona ho azy satria substance infini zao tontolo zao dia izay ny antony natonga ny théorian'ny Spinoza nametraka ilay atao hoe cause à effet zany hoe tsy misy cause extérieure nampisy an'izao fa izy tenany any amaha substance infini azy dia se produire samirery ary zay no maha divin an'ilay nature amin'ny Spinoza ka infini amin'ny Spinoza izao tontolo izao satria ao aminy daholo ny ressource rehetrarehetra ny raison rehetrarehetra ny cause rehetrarehetra amin'ny existence n'izao zavatra hita ambony tany zao ny fomba ilazany an'izany dia hoe causalité immanente izay ny fomba ilazany Spinoza azy miaratsiny fa mianatra moa tsika dia tsy maintsy omena ny voambolana teknika vokatra zay zavatra zay satria tsy misy hery avy any ivelany ty zao tontolo zao ity nampisy zao tontolo zao ary natonga an'izao zavatra rehetra misy dia avy amin'ilay matière ihany satria le matière manana caractère infini zany efa misy hatramin'izay fa ary zany mahatonga azy micréer zavatra zany hoe miteraka zavatra dia noho zany tsy mitombona amin'ny mpanaraka ny fotom-pisainan'ny Spinoza mihitsy ny resaka miracle satria ny miracle dia tsy manaraka n'le loi de la nature ny miracle dia azo lazaina hoe irruption amin'ny avy any amin'ny monde extérieur miditra ao anatin'le monde tsika donc tsy hoe tsy mino ny fisiny miracle izy dans le sens hoe miracle fa logika be ny antony andavan'le hoe miracle fa matozy izy ianao miteny ny hoe miracle dia satria tsy hainao ny manazava hoe avy ay zany natonga an'io fa azo azavaina scientifiquement parlant azo azavaina rationnellement parlant daholo ny zavatra zay mitranga eto amin'izao tontolo zao fa tsy zavatra intervention ny avy any ambony ho amina fisehoan-javatra eto amintsika zay no mahatonga zareo tsy mino ny miracle no zay anton'izay point fahatelo zay tsy mino mafy ihany koa dia ty hoe ny Andriamanitra ny Baiboly izy dia Andriamanitra zay anthropomorphique zany hoe omena toetra n'olombelona io izy mahatonga azy hoe tezitra faly mamela eloka manana valeur morale nana eo izy ny Andriamanitra nana eo izy tsy mitaky zavatra aminay ny Andriamanitra tsy Andriamanitra fa tsisy Andriamanitra mitaky zavatra aminay zany fa zay izy mahatonga anareo kristiana tsy dans le bonheur tsy ao anatin'ny fahasambarana satria ohatran'ny olona frustré ohatran'ny olona kataovaketra ohatran'ny olona eo ambanin'ny épée Damoclès foana ny antony izy dia satria
lay andriamanitra ny baiboly dia andriamanitra anthropomorphika. Ina le anthropomorphika dia omenareo toetra mampomban'olombelona andriamanitra. Zany hoe ny sainareo no namorona le toetra mamomban'andriamanitra fa tsy misy akory zany. Le izy ianareo no namorona ny toetra mamomban'olombelona, zay le anthropomorphika azy. Anisan'ny teny an'izany zao Serge Gainsbourg zay miteny hoe l'être humain a créé Dieu à son image. Tsy araky le antsoratra masina tsony hoe Dieu a créé l'être humain à son image, fa ny famadika am'izao Serge Gainsbourg, l'être humain a créé un Dieu à son image. Zany hoe mba apetipety ny fiainan'le olona dia omeny toetran'olombelona mba andriamanitra ao vokatry zay zavatra zay. Ary zay no antony tena mahatonga ny Spinoza tena manka hala maizina mihitsy raha zay tsika lazaintsika azy le hoe lasa mandeha amina affection émotion nareo izy dia izay nefa ozy izy ny loharanony fahorinareo ary tsy ananinareo fahasambarana mihitsy. Zay le izy. Zay zany izy raha fitininy. Ahoana am'izay ny hamalitsika azy miainga avy am'izay rehetrarehetra zay. Tsy ho ampy ny fotoana hoe afa dia mezahako natao synthèse satria lava dia lava le izy. Ahoana ny hamalitsika azy? Ny raisiko voalohany dia ny hoe ilay fiheverana momba an'Andriamanitra izay lazainy hoe tsy Andriamanitra avy any ivelany ka substance divine fa lay nature ihany no Andriamanitra. La nature fait partie de Dieu, mais la nature est Dieu. Satria le mahatonga ny hoe Dieu ny nature, tsy hoe mivavaka amin'ny nature izy aloha azava tsara ny resaka. So diso fandraitsika amin'ny fotom-pisainan'ny Spinoza tsy animiste. Nina moa le animiste hoe mivavaka amin'ny zavaboary, tsy mivavaka amin'ny zavaboary i Spinoza fa ny tiany teneny hoe Dieu dia satria hoe izy tenany ihany no capable ny créer zavatra ho azy ilay nature. Zay le lazaina azy hoe divin. Fa tsy hoe hiakofana. Aloha zava fa sao dia mampiteny zavatra tsy lazaiko anareo. Tsy miankohoka amin'ny zavaboary izy fa milaza hoe tsy mila intervention avy any ivelany satria ça n'existe pas déjà. Ary faharoa izy tenany mahavita tena. Zany hoe rehefa tena adedinao philosophiquement parlant et théologiquement parlant ny fotom-pisaina Spinoza dia le hoe self-made man. Je me suis fait tout seul. Ary za ihany mahavita satria za manana ny raison ako. Za hoe mitoky amin'ny raison izy satria avy eo daholo mipurany zavatra rehetrarehetra. Nitovizantsika amin'ny Spinoza amin'ny hoe ny point de vue nitovizantsika amin'ny Spinoza dia hoe Andriamanitra no source ny zavatra rehetrarehetra. Izy koa miteny an'izany hoe source ny zavatra rehetra ozy izy ilay substance infinie io ny azy ny atao hoe Dieu fa tsy lay Andriamanitra zay lazaintsika. Fa eo amin'ny tsy hitovizantsika hevitra aminy kosa dia ilay hoe amitsika kristianina eto am'izay tsy hitovizako amin'ny islamo, tsy hitovizantsika amin'ny islamo sy ny judaïsta. Eto am'izay dia hoe Andriamanitra amin'ny kristianisme azafady dia sady immanente nefa koa transcendante. Maiko eto amitsika kristianina Andriamanitra dia sady immanent no sady transcendant. Satria nahoana? Satria Andriamanitra dia tsy maintsy zay le caractéristique divin n'Andriamanitra ty amitsika kristianina tsy maintsy transcendant satria ny existence-ny eo am'izay le hoe Dieu qui existe, ny existence-ny dia tsy miankina amin'ity univers ity. Amitsika kristianina tsy Andriamanitra tsony Andriamanitra raha miankin-doha amina zavatra. Zany hoe misy cause. Or Andriamanitra tsy misy
cause zay ngambana izy contraire mihitsy zany amin'ny répertoireny Spinoza hoe misy ny cause dia ao amin'Andriamanitra ao am'le nature daholo donc zay ozy izy ny maha-divin azy nana zany le divinité de hoe satria izy afaka mifornira zavatra ho an-tenany na tsika indray le hoe maha-divin le personne an'Andriamanitra dia satria tsy misy cause donc zany zay le tsy hitovizatsika mihitsy zay donc zay mahatranscendant an'Andriamanitra ivelan'ny ity nature sy univers ity izy or na ny Spinoza Andriamanitra dia ity nature ity izy micrée ny zavatra rehetrarehetra mba atsotsotra azy de zao ahoana moa zany hoe raha tianao raha miresaka univers atsika inona daholo ny élément ilaina amina atao hoe tsy élément ilaina fa élément ny univers raha miainga avy amin'ny fanazavany Einstein ny univers dia misy composé amin'ny zavatra telo ratsorina dia ny temps ny espace ary ny matière raha simplifiena zany discours miainga avy amin'ny fanazavany Einstein ny univers dia composé du temps de l'espace et de la matière noho zany raha ohatra ka Andriamanitra no cause ny zavatra rehetrarehetra fa tsy miankina amina cause anankiray dia dikan'izay zany Andriamanitra dia hors du temps satria le univers misy temps hors de l'espace et différent de la matière dans Spinoza la matière est Dieu amitsika kristianina Dieu tsy miankin-doha amin'ny univers zany hoe tsy miankin-doha amin'ny temps hors temps tsy fehezan'ny fotoana hors espace tsy fehezan'ny toerana ary tsy lay matière na tsy matière zany no zany tsy logika ho amintsika kristianina hoe raha ohatra ka lay cause koa no lasa effet satria na ny Spinoza masy cause à effet hoe lay matière ihany no micrée matière de zany hoe sady cause izy zany no effet azonao reo vele izy amitsika kosa hoe ahoana cause ve ianao no sady cause ianao no effet donc lasa mitovy laharana zany ny cause à effet zay tsy mampitombina logiquement lay fanazavany Spinoza raha amin'ny concept kristianina miresantsika no zany ho atsika manokana zany dia ny cause Andriamanitra no cause principielle ty ilay izy ho atsika kristianina dia Andriamanitra dia cause principielle fa tsy effet mihitsy ka ma cause principielle azy dia ireto omeko eto ny formulation a ma cause principielle an'Andriamanitra dia noho zany il doit être hors du temps il doit être hors de l'espace zay mahatranscendant azy zany hoe tsy eo ambanity réalité humaine ty ary s'il est hors de la matière il ne peut pas être une substance matérielle raha ohatra ka hors ny matière hors na ny Spinoza le matière mihitsy no divin na tsika hors fa tsy maintsy raha ohatra ka hors l'univers hors du temps hors de l'espace hors de la matière mazava ho azy mipetraka ho azy ny hoe substance spirituelle na être spirituel ao zay le logika atsika averiko indray zany na ny Spinoza dia ny hoe ilay matière ihany no cause sady effet satria ao amin'eo izy manana ny zavatra rehetra ilainy mba afahany se produire manome zavatra au même niveau zany ny cause à effet amin'ny zay ny atao ny notion divin aminazy amitsika kristianina dia hoe non raha ohatra ka
ny madiva azy dia satria tsy ao anatin'ny univers izy or univers or ny univers osika dia temps espace matière dia rehefa hors du temps andriamanitra hors de l'espace andriamanitra hors ny matière mazava ho azy fa c'est pas la matière mais c'est une substance spirituelle. Io le substance spirituelle nefany tsy ekeny Spinoza mihitsy satria problématique ho azy io tsy iverenantsika tsony zay fa lasa lava be. Eto zany ny zavatra zay tsara ho faritatsika fatatsika dia ity hoe ny éternité amin'ny théologie chrétienne. Eto zany dia ampianakona am'izay Spinoza. Ny éternité amin'ny tsika kristianina dia tsy resaka fotoana mihitsy. La vie éternelle, ny fiainana mandrakizay dia tsy resaka fotoana ary tsy resaka toerana. Eo no madiso ny fijeriny Spinoza. Izy ny eritreritra ianareo izy mampanantena olona fiainana ivelan'ity réalité ity, zany hoe hors du temps, hors de l'espace, hors matière. Satria zay miazy ny nandraisany atao hoe éternel. Diso be ny concept Spinoza fa ny éternité c'est pas une question de temps. Ny éternité ce n'est pas une question de lieu. Ary l'éternité c'est pas une question de matière. Fa ny éternité Jaona 7:10 am'izay a miditra am'izay ny soratra masina 9:20 izao ny fiainana mandrakizay izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay niaranao. Zany hoe ny fiainana mandrakizay dia qualité de vie izay tsy fehezan'ny fotoana ary qualité de vie tsy fehezan'ny toerana ary qualité de vie tsy fehezan'ny matière. Izay ny source de bonheur. Or nany Spinoza ny source de bonheur rehefa vitanao ny mifety ny matière dia io matière io manome anao fifaliana sy fahasambarana. Donc raha tsy voafehinao ny matière tsy micréer fifaliana sy fahasambarana dia vous allez souffrir. Ary zay ny azy ny notion de souffrance tsy fifehezana ny matière. Grave be zany. Grave be zany satria tsy misy fiainana azo antenain'ny olona sanana be zany. Grave be zany fa tsy misy fiainana antenain'ny olona tsy mianatra be zany. Grave be zany tsy misy fahasambarana antenain'ny olona farak'izay tsotra be zany satria izy tsy avara-pe. Ohatra. Satria fahasambarana conditionné par la matière. Ce qui veut dire misy olona discriminé zany, misy olona voailika ao anatin'ilay tantara. Dia zay tsy tafa zay ombo mahitsy maharaka ny namana. Ny ombo mahitsy ilay lafi ny namana. Ny conception ny fahasambarana kristianina dia fahasambarana tsy fehezan'ny fotoana, fahasambarana tsy fehezan'ny toerana ary fahasambarana tsy fehezan'ny matière. Satria Andriamanitra hors du temps, hors d'espace, hors matière. Samy misafidy tsika zay lalana alentsika. Fa ny anjaranay dia mamelatra fotsiny hoe tia zany ny anareo, tia nanay. Fa anjaran'ny tsirairay sy ny sainy no misafidy ao anatin'izay zavatra. Nous zany bibliquement parlant, ny tena fanontaniana mipetraka dia hoe ny fanontaniana tsy ny fanontaniana azafady. Ny fanontaniana tokony hipetraka dia tsy ny hoe est-ce que Dieu existe. Zay masy les problèmes. C'est pas ça la question. Fa amiko la question qu'il faut se poser, Dieu n'existe pas mais Dieu est. Voilà. Dieu n'existe pas mais Dieu est. Satria rehefa miresaka existence ianao dia manambara fotoana sy manambara toerana. Hoe porifoy aminay, zay koa le fiteninareo azy. Porifoy aminay hoe aiza
ny atomboany ary aizany misy azy satria ny notion de base tsika de hoe existence porofony existence or rehefa miteny existence anao de tsy maintsy feheziny atao hoe univers feheziny atao hoe fotoana feheziny atao hoe espace ary fehezany atao hoe matière donc ny formulation nay kristianne tsy ombonanay amin'ny silamo ary tsy ombonanay amin'ny judaïste aloha tsy ndiko tsara dia ny hoe Dieu n'existe pas dans la définition philosophique et agnostique mais Dieu est. C'est deux choses différentes. Ary tsy par hasard aleky Exodus toko fahatelo andiny faefatra ambin'ny folo manao hoe zao lay izy atrizay ka ho mandrakizay je suis celui qui est. Izy tsy miteny je suis celui qui existe. Andriamanitra tsy ny revendiquer ny existence mihitsy ao amin'ny soratra masina hoe za meka m'existe fa Andriamanitra miteny hoe je suis là, je suis présent, je suis zay ny anarany Exodus 3:14. Dieu n'existe pas mais Dieu est. Donc ry kristianina aza misahirana ianao hanaraka an'ilay processus apetraky ry zareo le hoe prouver ny existence puisque c'est pas une question d'existence c'est une question d'être. Eo tsy tovizatsika satria raha vao teny existence ho hainao dia fehezany univers le univers temps espace matière atsika de ny manaraka an'izay ny zavatra manelingelina sy ny déranger koa amin'ny Spinoza dia ny fanazavany ny atao immanence. Le immanence ny Spinoza tadidinareo le hoe immanence de hoe tsekena zany le hoe transcendance zany hoe avy any ivelany miditra ao anatin'ny réalité anatin'ny fiaina nature fa efa eto daholo ny zavatra rehetrarehetra dia iny any no miteraka zavatra izay ny azy natao immanence. De rehefa zoinao zay fotopisainan'ny Spinoza zay de hita mihitsy misy contradiction ary misy confusion ny fomba fahazahoany ny atao hoe immanence. Ho azy tsy ndreko tsara subjective la définition ho azy ny immanence dia zavatra izay avy amin'ny matière zay ny atao immanence zavatra avy amin'ny matière eto ihany ohatrany hoe mirecycler zany de zavatra ty hoe ohatra hoe ty zavatra ty rehefa simba dia rehefa lo dia mivadika zavatra hafa dia azo transformena recyclena dia afaka manome tsy haiko manome tavoangy indray ny tavoangy ty indray rehefa lany dia potehina dia recyclena dia afaka manome kiraro zay zany azy satria zay ony le ma-infini azy zany hoe tsy mety tapitra dia aveo iny manome atome molécule dia satria zay ny azy natao hoe immanence. De raha raisina zany fotopisaina ny Spinoza zany de hita hoe misy confusion ao anatiny satria nahoana ho amin'ny kristianina tsy haiko tsara kristianina fa zatsy ny silamo sy ny judaïste ny immanence n'Andriamanitra de manambara présence eo anivon'Andriamanitra avec nous, Dieu avec nous. Ka tamin'ny alalan'ny fahatongavany ho nofo le incarnation Jesosy ka izao io moa tsy le zavatra tsekeny Spinoza Andriamanitra miditra ao amin'ny tantara zao tontolo zao fa tsy eno tsara tsy manipule ny tantara. Andriamanitra miditra ao amin'ny tantara fa tsy manova ny tantara Andriamanitra tsy manipule ny tantara Andriamanitra tsy manova ny cours de l'histoire Andriamanitra ary zay no mahatonga ny RGL tsy minony atao hoe destin savady satria raha veo misy destin de fa tout est prédéfini à l'avance zany hoe efa voafaritra mialoha ny zavatra rehetra ka nataotsika eto de oatra manao répétition générale fotsiny bo miforapitsy maraina de fa efa voasorotra daholo ny fiainako eo aloha dia amiko mitombona lay fijeriny Spinoza raha vao zay hoe ka hitanareo
andriamanitra reo dia andriamanitra manipulateur zay moa le fitenindra raha mitsofoka ao amin'ny tantara dia manova tantara non lecture ny olona teiste zany hoe andriamanitra miditra ao amin'ny tantara manova ny tantara fa natsika raha ny incarnation jesosy fahatongava jesosy olofo dia mampiseho hoe andriamanitra miditra ao amin'ny tantara ohatra zao maninona zao tamin'ny fahatongava jesosy olofo tsy tonga dia midina avy any an-danitra jesosy dia tonga dia hoe amina démonstration de force hoe iny izy zany fa tonga dia pampapapapapapa dia miditra avy any miaraka amin'ny anjely be deabe dia tonga dia tiany zanako a zay tiany io tsy maintsy ranareo a zao tonga tamin'ny alalana vehivavy izy ary zazakely donc manaraka tsara ny zavatra zay nateraka ao ambany lalàna zany hoe le lalàna eto nanaraka ny loi n'olombelona mba hamonjy ao ambany lalàna Dieu qui entre dans l'histoire sans manipuler l'histoire ni changer l'histoire dans le sens hoe zay tiany noarahana ny zavatra tiany maro maso enina ny kristianina namako ara dia mitady andriamanitra te hanova ny tantara non ny andriamanitsika zay tamin'ny alalan'ny incarnation jesosy dia tsy zay ny azy no zava-dimetsy izay matsy ny navoan'ny faritry ny mpianatry jesosy sy ny zelota tamin'ny androny hoe andao andrombaka fitondrantsika andao tsika handroka andretromanina reto on va changer l'histoire or jesosy tsy miditra tamin'izay tafitoana zala anisan'izany ry jodasy namadika an jesosy no i jesosy tsy mety nanova ny tantara fa miditra ao amin'ny tantara mba hamonjy ny olona ao anatin'ny tantarany tsirairay tsy mitovy lay zay tanareo satria izay ny concept mialatsiny a ny silamo manana an'izay fijery zay ty ametraka fanjakana théocratique eo amina firenena anankiray ka mametraka ny charia sy mametraka ny lalàna any ohatry zany koa ny jiosy ty hametraka ny rafitra théocratique dia ty hametraka hoe zao ny tenin'ny andriamanitray fa ny kristianisme tsy manana rafitra théocratique zany na koa hoe fitondrana kristianina zany ça n'existe pas fa zao miditra ao anatin'ny tantara mpiainan'ny olona tsirairay andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy mba hahatonga an'ilay olona handray an-tanana ny fiainany fa tsy kristy no handeha hanao ny zavatra rehetra problème existentiel izy exemple typique matetika miverimberina dia ny hoe anisan'ny fanomezantsiny apetraky ny fotom-pisan'ny Spinoza sy ny mpanaraka azy dia ity hoe raha fitiavan'andriamanitra ka tsy te hampanjaka ny faharatsiana ahoana ny existence ny devoly Lucifer l'existence de Satan pourquoi Dieu a créé le diable io no mafanina ny kristianina maro fa maninona no noforon'andriamanitra ny devoly izay fanontaniana zay fotsiny fa maninona no foron'andriamanitra ny devoly dia efa fanontaniana tendancieuse zany hoe tsy fanontaniana zany aloha zava fa efa orientena le fanontanianao ary piège tahaka ny fapetraky ny fariseo tamin'i jesosy hoe ina no atao handoa vola ho an'ny kaisara ve sika satsia dia raha iteny jesosy hoe tsy mandoa dia hotoriny zareo any amin'ny pilato raha iteny jesosy hoe mandoa dia ho teneniny amin'ny vahoaka hitanareo fa petsapetsa amin'ny romanina donc c'est une question piège c'est ça aussi le hoe pourquoi Dieu a créé le diable c'est déjà une question piège déjà une question orientée déjà une question tendancieuse tiana hoentina any amin'ilay izy ka za mihitsy no mametraka hoe andao nodinian'andriamandeha io fanontaniana io zay marina ve ny ao ambadiky le fanontaniana dia ho iaho hoe andriamanitra tsy namorona devoly bibliquement parlant tsy mahita ianao texte andriamanitra namorona devoly hoe andeha hanamboatra devoly fa ny zava-misy dia zao anjely mivadika et il est devenu diabolique voilà mivadika dia lasa diabolique dia misy teny misoratra masina
mety ozanao tsisy efandraisany fa raisokiany manome idée an'le izy ao amin'ny Jérémie 2:21 ohatry koa tsika olombelona Andriamanitra tsy nahary olona rebelle fa saingy on est devenu des pécheurs zao voalaza amin'ny Jérémie toko faharoa andiny faraky amby roapolo fa izaho namboly anao ho karazam-boaloboka tsara indrindra zany hoe les semences ilay masomboly dia masomboly voafantina ary tena tsara dia rantsana tsara avokoa ka ahoana no nanjary sampany ratsy ianao ho voaloboka hafa io voaloboka hafa io raha jerena ny Bible en français dia hoe raisin sauvage hoe les natures an'ilay voaloboka mihitsy miova les natures an'ilay voaloboka ray dia vrai raisin tena vigne tena izy zany tena qualité hoe ty zany tena hoe voafatana zany ity voaloboka ity ka azo voaloboka io lasa mivadika voalobodia zany hoe tena tsisy fandraisany mihitsy am'ilay voaloboka nambolena zay sary zay koa nitako ny amin'ny resaka hoe devoly ary devoly tsy resaka espèce anankiray fosy fa na ny olombelona aza lasa diabolika ny olona dans le sens hoe vadika zavatra hafa zay zany ny anamaliko an'iny ahoana indray ny amalinany hanazavana ireo tantara ao misoratra masina satria iny koa moa raisiny zareo hoe Andriamanitra kolérika Andriamanitra masika Andriamanitra tezitra dia manasazy sy ny sisa everiko fa mba fahana mamaly an'izay dia andehantsika aloha andeha any amin'ny genèse na ny tantarany atombohan'ny monothéisme abrahamika zany hoe tamin'ny nanomboka tamin'ny Abrahama satria any ny atombohany na ho an'ny islam na ho an'ny judaïsme na ho an'ny kristianina dia miainga avy amin'ny Abrahama ny zavatra anankiray zay tsara fantatsika dia ty le teny hoe Yahvé na le tétragramme aloha meko anareo eto le terme le tétragramme Yahvé le hoe anaran'Andriamanitra le lazaina hoe anaran'Andriamanitra tsindriko fa lazaina hoe fa tsy zay ny tena izy mety ana fotoana aloha zao lazaiko zao tsy Yahvé no anaran'Andriamanitra fa lazaina hoe Yahvé no anaran'Andriamanitra io tétragramme io dia tsara fantatsika tsy io no anaran'Andriamanitra correct ao amin'ny baiboly fa terme conventionnel napetraky ny philologue hoe io aloha no ny fanarahan'ny communauté scientifique littéraire ny hébraïque ny hébreu terme conventionnel efa niteny tetitsika hoe zany anaran'Andriamanitra maninona ny teny hoe tsy manona ny anaran'Andriamanitra ny zanaky ny jiosy dia satria marina hoe fanajana fa ny ambadika dia hoe ataonao ny prononciation le anarana mihitsy no efa very tsy voatahiry zany satria amin'ny hébreu dia miankina amin'ny prononciation miankina amin'ny phonétique tonono vavanao ny hevitry lay teny miankina amin'ny phonétique zany hoe son phone amin'ny fomba fahalolonanao azy ny sensen'ilay teny raha diso fanononana ianao dia miova mihitsy hatramin'ny anarany zany donc satria efa tsy fantatra ntsony le phonétique tsy fantatra ntsony ahoana fomba fanononana azy dia ozy zareo hoe aloha tsy tononona dia very zany le phonétique dia farany zany ny fanarahan'ny communauté scientifique amin'ity resaka anaran'andre tétragramme ity le YHWH moa le tétragramme dia hoe aloha soratana amin'olo izy dia ino moa ny jiosy nanao hoe andao solony hoe Adonai ilazana an'Andriamanitra hoe tompo sy ny sisa donc le anarany hoe Yahvé koa rera zany dia terme conventionnel fa tsy hoe izay no tena izy satria tsy fantatra ntsony zany
misy communauté scientifique archéologue zay ny fikarona moa dia mitoy hatrany hatrany lasa lavitra be zareo am'izao fotoana zao dia misy archéologue biblika izay nahita inscription momba an'io tetragramme io zay tena tranainy indrindra atreto dia ity le izy zay lazainy zareo adiniko moa naka ny référence bibliographique n'le olona fa ity hoe yahoaty yahoa no hita am'zareo farany zay zany ny farany amy recherche nataondry zalahy tsy hoe io ny famonona anazy fa io ny fanoratana io zany inscription efa misy efa nasina voyelle le izy mba ho azo tononona fa tsy hay le izy fa io fotsiny inscription hita yahoa izy io yahoa io ara-tantara eto antsika de miditra lafiny histoire dia yahoa expression appellation zafady diso appellation fanononana appellation azo avy am'ireo edomita ireo le divinité edomita zay zany fomba fiatsony azy hoe tam'izay fotoana zay eo am'le tendrombohitra colline atao hoe edoma zay tatsaha ara-tantara ihany koa io dieu io andriamanitra yahoa ny edomite io dia nanana rival sur le plan archéologique mythologique amina andriamanitra anankiray teo ny tendrombohitra anankiray ihany koa zay atao hoe Baal ka i Baal dia araky ny fantatsika dia dieu des villes d'Ougarit dieu des villes d'Ougarit io ina natonga ny jiosy zany hoe ty zany lasa ty le yahoa ty zany hoe le tetragramme YHWH no ny raisina hilazana ny andriamanitra Abrahama fa ny atombohany io dia nindramina ino tsara terme nindramina avy amina divinité reto lazaina reto satria ny divinité nisy rehetrarehetra nanodidina zany dia nanana vady daholo nanana déesse zany Baal zany sy ny sisa manana vady fa ity yahoa ty rery tamy divinité nisy teo amin'ny faritra Mésopotamiana io dia divinité tsy mba manana vady ary ny mampiavaka azy dia ny azy ny vadiny dia ny vahoakany zay le hoe ary anareo oloko ary zaho andriamanitra reo izay raison zay no nahatonga an'le hoe dieu jaloux andriamanitra saro-piaro de ny problème ny Spinoza sy ny namany de hoe hitanareo fa andriamanitra omenareo toetra mampomban'olombelona akaizako isy andriamanitra saro-piaro zany marina ara-potokevitra ny fanakiana ny Spinoza fa ny tsy fantatry Spinoza de hoe ny historique an'ilay le teny hoe saro-piaro andriamanitra satria zay matsy le fanakianany hoe dieu hoe andriamanitra saro-piaro andriamanitra colérique andriamanitra jaloux dia fomba anankiray nampitana hafatra hoe tena misy relation ary zay le immanence amintsika kristianina hoe andriamanitra akaiky andriamanitra te hanana relation d'intimité amin'olony ka tsy mampaninona an'andriamanitra satria tsisy mahalala mihitsy hatram'izao ny anaran'andriamanitra le nom de Dieu on ne sait pas de mindramina ity le anaran'andriamanitra yahoa ny edomita itya milazana nasalotra ho an'ny jiosy tateorina dia iny le atao hoe tetragramme Yahvé izy tsika azonareo ve le izy izany hoe tsy problème an'andriamanitra ny mampiasa terme zay fampiasa ny faritra manodidina teo mba ahafahana décrire hoe inona ny toetra mampomba an'andriamanitra zay le contenu no important amin'andriamanitra fa tsy le contenant
tsy hoe le fait hoe mahafantatra ny anaran'andriamanitra aho na hoe manao hoe dieu aho na adonai na yave na yahoa na tsy zany fa le hoe inona ny tantara le yahoa tamin'ny mythologie zareo de hoe io yahoa io dia c'est un dieu entre guillemets tamin'izany fotoana zany tana faritra doma izay tsy mba io rery no divinité tsy manana vady raha mythologie oa de zay idée na mythologie zay no raisina zay le langage anthropomorphique dia saloran'andriamanitra zay ilazany toetra mapombana fa tsy hoe kory andriamanitra dia yahoa ao tsy hoe kory andriamanitra dia andriamanitra ny edomita fa raha izay ny fomba ahafahan'andriamanitra mampafantatra ny tenany amin'ny olona de ampiasany zany ohatra n'izao hoe andriamanitra ny seho tamin'ny mosesy de tamin'ny alalan'ny roimeny de iteny ve zany ianao fa andriamanitra dia hazo mirehitra non andriamanitra tsy hazo mirehitra fa aseho amin'ny alalan'ny toetra mampomban'le roimeny ny karakteran'andriamanitra miresaka amin'ny mpanompony misy fotoan'andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny andriafo de inao ve iteny fa andriamanitra zany de afo misy fotoan'andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny andraoana de iteny ve anao fa andriamanitra de raoana misy fotoan'andriamanitra miseho amin'ny alalan'ny yavetsebaot zany hoe mpitaritafiky ny lanitra de iteny ve zany anao fa andriamanitra de miaramila de ino no faritana de hoe hitanareo fa andriamanitra mpanao didijadona satria izay le contexte am'izay zavatra nisy no isehoan'andriamanitra en fonction ny besoin sy ny zavatra mitranga anankiray satria ny andriamanitry ny kristianina de tsy andriamanitra idole ina le idole tsy faritana hoe toy izao andriamanitra tonga dia standard andriamanitra tonga de figé c'est un dieu de mouvement en mouvement foana izy en fonction an'ilay eo any lohany rehefa tamin'ny abraham izy de manao ahoana ny fisehoany rehefa tamin'ny isaka izy de manao ahoana rehefa tamin'ny david izy de ahoana rehefa tamin'ny solomona izy de ahoana rehefa tamin'ny abraham izy sy ny sisa sy ny sisa donc zany lay iverenako lay fanakianana hoe colérique ny andriamanitra reo aspect anankiray nona contexte nisy no tonga de lazaina hoe andriamanitra dia colérique diso be satria le manifestation le izy tamina situation anankiray no lazaina fa toetra an'andriamanitra faiko si je me fais comprendre dia manaraka an'izay ny zavatra mahavariana koa amy Spinoza rehefa mamaky ny fomba hamaritana na ny description ataony am'ilay substance infinie tsika na le matière de zao zavatra mahagagana hoe le matière ony substance infinie arakareo le raisonnement ny Spinoza de rehefa midécrire an'io substance infinie izy zany rehefa mamaritra an'io substance infinie izy dia hitanao taratra ao amin'ny fanazavana Spinoza momba an'io substance infinie io ireo toetra amapomba n'ilay andriamanitra toeriny ilay dieu classique le caractère rehetra omniprésence et tout zany no raisiny Spinoza daholo dia napetrany am'ilay substance infinie sauf caractère anankitelo no tsy hoany tao zay ny zavatra mahavariana ana zany hoe nanao karazana tri Spinoza nalainy daholo le toetra matomba n'ilay andriamanitra klasika zay ny toeriny kanteneniny hoe manana nyreo toetra reo daholo ny substance infinie na ny matière fa ireto telo reto kosa tsy mety amiko de ny sorony tao de ino zany fa le hoe lay toetra anthropomorphique zany hoe andriamanitra toa manana fihetsik'olombelona lazako hoe toa fa tsy zay no izy fa nazaraiko teo faharoa ilay andriamanitra lay hoe mampiseho fihetsepoana émotion zany andriamanitra zany tsy tokony hisy émotion ary fahatelo ilay substance dia mahaleo tena autosuffisant fa tsy mila intervention avy any ivelany ireo zavatra toetra telo reo zany le sorony tamin'ny fanazavana ny substance infinie raha dinihinao zany zay rehefa ataonao l'analyse de zao en gros dia tena hitanao mihitsy misy refus fandavana
an'le hoe lay image lay Andriamanitra eo am'izay izy zay zany lay non-dit ao ambadiky lay fanazavany Spinoza ilay Andriamanitra reo rehefa tena zoina de c'est un Dieu faible. C'est ça le message de Spinoza. Je ne veux pas d'un Dieu faible. Satria raha anthropomorphique izy zany dia ainareo ny toetrany raha misy émotion izy zany dia Andriamanitra misy fihetsem-po ary raha tsy autosuffisant izy zany fa mila intervention avy any ivelany ny olombelona fa tsy mahavita tena donc misy faible zany donc les faiblesses no tsy itiavany azy rehefa analizenao akaiky le izy eo indrindra no hidirako hoe ny Andriamanitra tsika kristianina dia Andriamanitra mi se présenter tsy diko tsara mi se présenter tsy misy afaka mamaritra an'Andriamanitra ho atsika fa mi se présenter amitsika amin'ny atao hoe fitiavana zany hoe toatrany malemy ny olona rehefa dans l'amour zay quand on vit l'amour ao anatin'ny fitiavana il faut absolument accepter de manquer pour faire place à l'autre. Et non rehefa autosuffisant, tu n'as pas besoin de l'autre. Zay. Rehefa ianao autosuffisant, tsy misy place ho an'ny hafa fa ampy anao ny tenanao. Izay daholo ny divinité misy rehetrarehetra tsy mila ny hafa fa ny tenany samy rery. Or ny Andriamanitra vao mamaky ny Genesis toko voalohany nareo hoe lazany hoe Andriamanitra mpamorona le hoe Andriamanitra mpamorona de zao manifeste ny fitiavany ny antony namorona an'Andriamanitra ny olombelona mba ahafahany maneho fitiavana aminy fa tsy hoe autosuffisant izy tsy zay ny important amin'Andriamanitra. Ny théisme ary amin'ny silamo sy ny judaïsme no mampiseho an'izay toetra an'Andriamanitra autosuffisant tsy mila ny hafa zay fa ny notion na créateur aty amin'ny kristianisme dia hoe satria inona moa ny manera an'Andriamanitra icrée zavatra tsisy ny aty amin'ny ilany dia manao zavatra par nécessité zany hoe mila micrée zavatra tsika satria misy besoin misy manque. Andriamanitra rehefa micrée zavatra tsisy besoin fa mila haneho fitiavana man'olona izy de nefa izay lay fidiran'Andriamanitra tsetra fiainan'ny olona haneho fitiavana zay tsy ekeny Spinoza de normal lay mifandona le foto-kevitra de mivokatra zay ohatra c'est normal raha ohatra ka ho an'ny fotom-pisainana misy an'ireto olona reto ohatra hoe rehefa miaborde resaka momba ny devoly sika maninona Andriamanitra tsy nieliminer ny devoly ohatra pourquoi Dieu n'élimine pas le diable ary non seulement tsy manafongana ny devoly Andriamanitra fa tsy foanany mandrakizay tsy ho volon'Andriamanitra ny devoly raha ny faniritsika zao de hoe teo an'ireo Andriamanitra de tsisy intsony mandrakizay dia le diable existera ary eo ny mahavarina satria nahoana satria zay mihitsy Andriamanitra avelany handeha amin'ny safidiny sy ny soany zay ny lalany safidiny devoly hatramin'izay ny hanohitra an'Andriamanitra dia qu'il le vive éternel avec ça ka ny filazana hoe voasazy ny devoly narinany amin'ny hafobe ny devoly satria manohitra an'Andriamanitra izany croyance populaire tsy nanary any amin'ny hafobe Andriamanitra fa ny enfer tompoko dia tsotra ny définition natao hoe enfer. L'enfer c'est un lieu où l'amour n'existe pas, c'est un lieu sans Dieu. Donc tsy Andriamanitra koa no créé ny enfer. Mais on commence les problèmes hoe Andriamanitra nareo ne zany izy ny foronimetsy ny hafobe de zay olona tsy tia azy de alefany any amin'ny hafobe. Non, ny hafobe de c'est un choix hoe any lalan'ny olona satria le olona il ne veut pas de Dieu donc c'est un lieu absent de Dieu toerana tsy misy Andriamanitra ary rehefa toerana tsy misy Andriamanitra natao hoe elo afo
choix le izy orientation le izy ka tsy punition ny amin'ny akoatr'izay a bebe moa zavatra mbola azo resana fa ny fotoana voafetra fa izay zavatra zay no tiako amarana anazy anatin'le resaka lavabe dia ny hoe tsy mitovy mihitsy ny approche ny islam judaïsme ary ny kristianisme ary mbola ampiko na ao amin'ny samy kristianisme koa aza dia mbola misy mahadirana ho teteninao satria tsapa fa mbola misy kristianina ny fonosana no kristianisme fa ny foto-kevitra sy ny firekevitra rano dia mbola mitovy tsisy valaka amin'ny firekevitra silamo fa solona rano jesosy fotsiny mbola mitovy tsisy valaka amin'ny firekevitra ny judaïsta fa ny fony jesosy fotsiny dia tsina zany fa ny rétribution ilay problème ny Spinoza natonga Spinoza tsy te hierika vovoka ny amin'izay tso izay sy zay ny amin'ny resaka rehetrarehetra iny ny farany angambany dia ny resaka hoe ay momba ny misy adiniko ny momba ny hoe ahoana ary momba Sodoma sy Gomora izay rehefa tsy nipiten'Andriamanitra satria maditra ahoana ny déluge ny safidrano sy ny sisy zao andalovantsika vetivety fotsiny ady aloha ny tantarany Sodoma sy Gomora mandraky hatramin'izao tsika amin'ny teny zao dia mbola discussion ngeza be ny amin'ny atao véracité historique fa ny zavatra misy aloha ara-tantara dia misy toerana anankiroa malaza izay tsy voapirofo olo hatreto ny ifandraisany amin'ny toerana zay voalaza io zay any akaiky Jordanie amin'izao fotoana zao le hoe Tal El Hammam sy any amin'ilay atao hoe Bab Ed Dora et Numera any akaiky ny ranomasina maty ny tovizan'ireo toeranareo dia misy faharavana tampoka brutal izay rehefa zoina dia ny anankiray zany vokatry ny impact météorique pardon sy explosion atmosphérique dia everin'ny archéologue sasany io angamba no lazain'ny olona lay Sodoma sy Gomora fa tsy prouvé scientifiquement parlant aloha dia misy koa lay Bab Edra Numera akaiky ny ranomasina maty izay hita tamin'ny 1970 na 70 mampiseho ihany koa nisy destruction soudaine zany hoe tampoka ka spectaculaire le faravana fa ho anahy manokana dia ce sont des histoires narratives mythologiques inspiré amina histoire vrai zany hoe nisy histoire vrai nisy ka na faravana tanàna zay tampoka ny faravan'ilay izy hakana lesona sy ampitana afatra valeur morale donc raha ohatra ka histoire mythologique akana afatra valeur morale no raisina ho argument historique mba ahafahana miteny hoe ny Andriamanitra reo dia Andriamanitra ratsy fanaka mandringana dia tsy mipetraka ny argumentation am'izay fotoana izay tahaka izay ihany koa ny resaka safidrano le resaka safidrano dia historique sur le plan scientifique et historiquement parlant c'est impossible ny signe atao hoe déluge planétaire zany fa io moa ny notion le hoe ny safidrano toetrano dia eo am'le faritra misy anankiray ohatra zao hoe raha miteny zao tsika hoe mandehana torino filazantsara eran'izao tontolo zao hatrany amin'ny farantany dia natsika zany le hoe hatrany amin'ny farantany amintsika dia hoe ny Amazonie ny ambovombe androy ozy sasany toerana tena lavitra be ny tsy haiko any Sobaba any je sais pas toerana faran'izay tena hoe dezaka satria zay ny compréhensiontsika n'le hoe farantany fa ny hoe tao amin'ny soratra masina le nanoratra azy ny farantany dia Roma ny farantany contexte tamin'izay satria nahoana ny toe-tsaina tamin'izay fotoana zay ny message rehetrarehetra tonga any Roma dia tsy maintsy tonga eran'izao tontolo zao satria teo ambany empire romain donc zany rehefa te hivéhiculer foto-kevitra anankiray ny olona anankiray tia ny paritaka eran'izao tontolo zao tamin'izay voafetra azadiny fa le monde tamin'izany ohatra hoe mbola tsy midécouvrir ny découverte de l'Amérique fa le zao tontolo zao farany takatry ny sain'ny olombelona tamin'izany dia hoe Roma
rehefa tonga any Roma de tonga any amin'ny empire romain. Or ny empire romain tsy zao tontolo zao fa faritra vitsivitsy ihany. Io nefa nilazana hoe farany tany. Fa tsy nalala zao ny romain misy zany Madagascar zany, tsy nalala ny romain hoe misy zany nosy Sakati zany, tsy nalala ny romain hoe misy zany îles éparses zany. Nefa tokony ihany koa zany fa izay farany takatry ny sainy zareo tamin'izay fotoana izay. Donc zay notion zay tsara petraka koa raha miteny hoe déluge tsika, déluge tamina faritra anankiray no lasa natao karazana ohatrany hoe échantillonnage ilazana hoe hevitra zao tontolo zao izay tsy possible mihitsy zany sur le plan logique, rationnel et scientifique, ary tsy prouvé ihany koa scientifiquement parlant, fa ilazana hoe nisy situation na déluge tamin'ny toerana anankiray izay anaovana lesona ho an'ny olona hoe ny catastrophe naturelle dia mety ny exagération, ny interprétation des catastrophes naturelles no apetraka hoe mpoteran'Andriamanitra tahaka an'lay tadinareo lay teraka jamba izany nanota le ty vasany ray aman-dreny dia satria zay foana le réflexe tamin'izany fotoana zany zay zany limite takatra ny sainy olona dia ozy Jesosy non tsy hisy idiran'ny ray aman-dreniny io fa ny anehoana voninahitran'Andriamanitra. Dia ohatr'izay koa le izy hoe raha izay no argument de base ilazana hoe raha tsy fanahy'Andriamanitra dia mipetraka amina interprétation métaphorique ave no hamaritanareo ny toetran'Andriamanitra hoe raha tsy fanahy. Ataoko angamba fa tonga dia mirodana ho azy le argumentation satria métaphore, allégorie, illustration, hagada, le hagada tantara miforona akana lesona no hamaritana hoe misy zao ka no zany zao Andriamanitra. Tanareo fa zany rehetrarehetra zany tsy micontribue mihitsy ao anatin'ilay raisonnement zay tiana aparitaka sy lazana momba n'Andriamanitra. Fa ny fond le problème anti Spinoza dia c'est tena nahita izy aloha hoe tsy d'accord zay nitovizako amin'ny Spinoza amizay hoe le théologie de la rétribution tsy d'accord koa tovy aminy mihitsy ary ny problème dia ao anatin'ny christianisme sy ny protestantisme indraindray mbola misy olona manaraka an'izany firaiky-hevitra zany. Dia hanika normal misy olotra Spinoza lasa likilikina amin'ny fivavahana satria zay no voizitsika sy image tantaraintsika momba an'Andriamanitra. Ahoana moa ny olona tsy tonga amin'ilay hoe ariny miaraka amin'ny rano maloto nanasany azy ny zaza. Zay zany le izy faranako amin'ilay teny Jesosy ao amin'ny Luka toko fahatsarintoko izy iny le manao hoe ina ny voasoratra ary ahoana ny famakinao azy. Eo zany ny conclusion finalinako. Ina ny voasoratra amin'ny texte biblique ary ahoana ny famakinao azy. Les manières de lecture an'ilay texte no mitondra ny zavatra rehetrarehetra. Zay ary fa dia samy tahin'Andriamanitra mirary soantsika rehetrarehetra ho amin'ny manaraka indray. Veloma ary tompoko.